Ao anatin'ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra izay ihany moa dia nampatsiahy ihany koa ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra fa misy ny fepetra amin'ny fampiasana ny toerana sy ny arabe. Nampatsiahy ny kandida sy ny komity mpanohana ny kandida mandray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra fa misy ny fepetra tokony arahana amin'ny fampiasana ny toerana mandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Raha ny fanambarana nataony teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo dia misy ny toerana natokana nataterahana fampelezan-kevitra nomen'ny tanàna saingy nomariany eo anivon'ny komuna fa anjaran'ny senita ny mandamina izany. Efa misy toerana natokana hanaovana fampelezan-kevitra nomen'ny tanàna fa kosa araka ny voalazan'ny lalàna fehizoro laharana fa 12 aotra 5 natao tamin'ny 20 marsa 20 mikasika ny fehezan-dalàna mifehy ny fifidianana ao amin'ny andinin'ny fa 7 dia ny senita no manao ny antsapaka amin'ny fitsinjarana ny toerana fa tsy ny CEA akory. Mitovy amin'ny radio sy ny fahitalavitra ihany io fomba fiasa voalazan'ny lalàna io ka eo anatrehan'ny solotenan'ny kandida no anaovana izany antsapaka izany. Mikasika ny fampelezan-kevitra an-dalambe dia nilaza ny komuna fa tsy maintsy mahazo alalana amin'ny solotenam-panjakana amin'ny fanatanterahana izany. Momba ny fanaovana fampelezan-kevitra eny an-dalambe indray na an-tongotra na amin'ny alalan'ny fiara dia tsy maintsy azahoana alalana amin'ny préfecture de police sy amin'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo zany. Tsy maintsy atao mazava ao anaty fangatahana ny lalana le ny andro sy ny fotoana anaovana an'izany ka ny atsasa-dalana ihany no azo ampiasaina. Ny fitandroana ny fepetra faranty dia andraikitry ny mpikarakara. Tsy tokony hisy mihitsy zany ny fitohanan'ny fifamoivoizana noho ny fisian'ny fampelezan-kevitra. Ao anatin'ny boribory-tany iny eto Antananarivo renivohitra dia toerana 12 raha ny fanambarana navoakan'ny komuna no afaka nataterahana fampelezan-kevitra. Anisan'izany ny kianja malalaka akaiky ny kianjan'ny Makian-Dotapenaka, trano pokon'olona Isotry, zaridaina eo anoloan'ny EPP sy ny rue Mohamed 5 Antanibarinandriana, ny kianjan'ny Tsaramasay, kianja Analamaitso Analamahintsy, miampy ireo kianja malalaka, ny kianja filalaovana baolina ary kianja filalaovana eo anivon'ny fokontany samihafa eto an-drenivohitra.